ohatrana zany fijery malagasy ny lanjany fotoana ao anatin'izay fanazavana vitsivitsy a nomeko anareo zay de lanjany fotoana ho ana malagasy zany voalohany ny fotoana de zavatra tsy azo refesina eo malagasy tsy voarefy zany fetrany hoe etokatreto tsy limitena durée mihitsy ny malagasy hoe manomboka amin'ny 7 de hatramin'ny 12 fa io rehefa te hanomboka amin'ny 10 izy de atombony amin'ny 10 io de rehefa irava izy amin'ny 4 de mirava amin'ny 4 izy de teneny nafinaritra kosa iny androany iny tsara sina amin'ny manaraka zay tsy tena misy refiny be zany ka fehezin'ny fotoana be ny malagasy ao anatin'le izy fa samy mety lamime donc tsy mametraka fetombohana sy fiafarana loatra mametraka ihany izy samy mba miteny ihany tsika hoe aloha tonga amin'ny 7 fa io koa samy manany amin'ny 7 de zay samy tsy tena mametraka tsy tena zava-dehibe ny mametraka an'izay fetombohana sy fafiarana zavatra atao zay fa arakaraka sy fahavitany azy eo no anaovantsika azy amin'ny akapobeny donc arena tsy mety ritra io zany misy foana ny fotoana rehefa tsy vitandroany de rapitso hoe io tsy mety ritra io fotoana atsika io manam-potoana foany sika satria rehefa mbola velona ianao mbola misy zany le fotoana zay aina ny fetrany zavatra io fa donc mbola velona ianao de misy foana io fotoana io azo ampiasainao dikany tsy tena mampiasa emploi du temps mazava tsika fa zay le miaina monjam-piainana zay tsika de anisan'ny de tiako tsy misy fetrany koa ny fotoana atsika tsy tena mametraka deadline tsika am'izao farany zavatra io am'izao farany fa ohatrany mety ihany ary tsika rehefa tenenina hoe zay moa taminanao devoir tany ampianarana de zay meny mpampianatra 10 andro ianao de ny ao an-tsainay 10 andro zany dikan'izany hoe ay afaka 10 andro zany vo anao any devoir io nefa ny ao an-tsain'le mpampianatra satria vazaha le mpampianatra anay dikan'le hoe 10 andro manao ianao androany rapitso raha afaka apitso mandritrin'le 10 andro 10 andro ny avitanao an'io fa tsy mitovy mihitsy ny fomba fisainanay ao anatin'le hoe 10 andro ho anay hoe manana fotoana malalaka zany anaovako zavatra mandritry ny 10 andro amin'io andro fahafolo io zay vo miary tory manao zay zavatra rehetrarehetra vitanaiko de naka an'izay fomba fiteny zay mihitsy zay tao ampianarana hoe tsy misy tsy vitany dray alina io na examen io na devoir io de tsisy vitandray alina daholo ny zavatra rehetrarehetra satria ianao nandritran'le 10 andro nakaina naka fotoana de zay ary anisan'ny expression filazatsika koa miaraka amin'ity efa mandajalanja ny fotoantsika de tsika mety amintsika foana miteny hoe io ataovy amin'ny manaraka indray zany amin'ny manaraka indray zany raha tsy vita eto ty de ataontsika amin'ny manaraka io manaraka io tsy hay hoe ovina fa ianao sura tsy maintsy misy io manaraka io satria mbola velonainy ianao de sura ianao hoe io afaka atao foana io amin'ny manaraka fa tsy moramora amin'ny fiainany milamintsika moramora izy zavatra io manahinana kely ty de somary misy any miandry iny ijerikely am'izay tsika ty le lesina malagasy ny riba malagasy zany hoe fandraika amin'ny fotom-pisainana malagasy aiza ho aiza le fandraisany eo aminatin'le kolotsaitsika le soatoavintsika malagasy de resaka kely ny fotoana sy ny tsiny ny fotoana sy ny fahotana de ny fotoana sy ny tody rehefa avy eo ina ny diran'izany amin'ny resaka fotoana azavaiko kely eto izy raha faritako amin'ny fomba tsotsotra sy mazavazava ny antsona hoe tsiny de famerenana amin'ny loany ny zavatra ratsy natao matoa ianao zany omen'olona tsiny de satria nisy zavatra ratsy nataonao de ny fanomezany tsiny anao no eritreretiny hoe amerenany misy zavatra any anatin'ny univers any milamina ho azy rehefa manome tsiny zay mahatonga malagasy tia mikritika be satria tafiditra ao anatin'ny aparatikotsika fanomezana tsiny io de fampizaran'izay tsika fa nefa rehefa jerena amin'ny fijery malagasy sy fomba fisainan'ny malagasy de misy antony izy matoa manome tsiny zany hoe misy eritreritra zany ao ambadika hoe rehefa nanao ny tsy mety ianao de anao rina any mety misy ordre eto amin'izao tontolo zao anitsy anao amin'ny tokony ho izy amin'ny lalana tokony alehanao exemple anankiray hitan'ity ranga ty nisy olona zany eritreritra nangana trano ho an'ny croix rouge izy zay raha tsy diso tsy tadidiko le faritra nisy an'le izy fa resaka tamin'ny fokon'olona izy de
forsena nalainy tamin'le tompo-tany fotsiny io tany io ananganana an'le trano dia ny forsena nandeha dia natsangana an'le trano a dia rehefa nitsangana ny trano a dia iny fa avy ny cyclone rodana le trano a dia nanometsiny amin'izay le tompon'le tany hoe zay ariny ianareo efa nytenenina dia manometsiny amin'izay izy dia izy nieritreritra hoe ilaina ny tenenana iny satria mety izay koa natonga cyclone tonga teo a et tout le reste misy karazarazana ohatr'izay zany ao ambadika le izy tena hiditra lalina ao anatin'izay fa ny tsiny dia hifanomezan'ny olona ny manometsiny zay no mahatonga malagasy vao manao kabary rehefa mandeha mariazy nareo mandeha vokiondry io ny anisan'ny lava indrindra amin'ny kabary satria miala ny le olona elana tsiny atao an'zao satria tsy tena tsara le tsiny fa vokatr'izay ny tonga dia tenenako an'le izy mivokatr'izay dia tsika zany rehefa manao fotoana amin'olona rehefa miresaka fotoana dia tsika tsy milaza avec détails précision mihitsiny fa amin'ny ambangivangony fotsiny rehefa tsy efatratra an'izany misy olona mifanao fotoana aminareo dia ndaontsika hifanao fotoana amin'ny sabotsy io tonga dia amin'ny sabotsy maina be fotsiny amin'ny sabotsy tsy hainao amin'ny firy tsy hainao loatra hoe aiza fa mety miteny izy eny tanina renina eny dia tsy hainao hoe ahoana zany ny tena détail an'le izy fa juste evitena ny fanomezantsiny hoe raha sendra tsy tonga tampoka tamin'ny valo ny fotoana nomeko anao ka lasa omenao tsiny a dia alaoko tsy miteny amin'ny valo mihitsy ary amin'ny akapobeny manao an'izany tsika amin'ny zavatra rehetra ataotsika ny malagasy moa zany a manao zavatra en général atao vague be possible le izy mba tsy hanomezan'ny olona tsiny atsika rehefa avy eo raha ohatra ka sendra tsy tanatsika mety promesse io a mety tsy fantatro ny zavatra mety ataotsika fa zay ny vokatry n'io ary zay ny ifandraisan'le tsiny ao anatin'le izy dia maharatsy an'iny zavatra io a dia mifamindry iny nasa ao anatin'le mialatsiny zany dia miditra ao anatin'ny kolotsaina ny mety foantsika mety foana io hoe ninona ataondranina dia mety foana io hoe ka raha satria mantsy ohatra zao ny fandehana raha sendra za manko no tratra ny zavatra io dia alaoko tenina hoe mety foana io mba tsy critiquen'io anahy manaraka dia mifamindra le izy dia ho atsika tsy haiko fa langage hitako miverimberina matetika eo amolotry ny malagasy ty teny ty hoe mety foana ninona mitranga eo dia lazaitsika mety foana io hoe mety foana zay zavatra zay e satria tsy te hifanometsiny zay hijeriletsika ny fahotana ny fotoana sy ny fahotana rehefa miresaka eto hoe fahotana dia tsy fahotana ao amin'ny baiboly ny tiako resahana fa ny fahotana amin'ny malagasy zany hoe zavatra hita amin'ny malagasy hoe ratsy io rehefa fijerinao dia manao fahotana ianao a amin'ny fomba fijerin'ny malagasy zany ty fahotana soratako ety fa tsy fomba fijerin'ny baiboly ny fahotana akory dia io zavatra io a tsy hoe tsisy resaka tsy fanajana fotoana mihitsy ny fahotana amin'ny malagasy tsy hoe rehefa tsy manaja fotoana ianao dia manao ratsy ianao nydika an'izay tsia io zany tsy resaka fahatarana na resaka tsy fanajana fempotoana apetraka ao anatina devoir tsy tena ao anatin'ny sain'ny malagasy loatra zay zavatra zay fa inona ny tena fahotana dia ty ny tsy fanajanao ny vitana inona indray ty karazana vitany ty vitana voazavaika eo izy rehefa avy eo misy vitana zany a ohatrany hoe ny fotoana ho an'ny malagasy dia tsy zavatra imesure na duré fotsiny fa ho an'ny malagasy io fotoana io a dia miaina mihitsiny misy aina entin'io a dia misy vitana entin'io a dia rehefa mitotona amin'iny ianao a dia miaina miaraka amin'iny koa zany ianao a ao anatin'izay donc io vitan'io zany efa fandaminana efa apetraka ny fotoana hoe amin'izao fotoana zao ianao tokony ohatr' zao nataonao na tokony ohatr' zao ny ainanao an'le izy raha vao tsy manaraka an'izay filaminana apetraka ny fotoana zay ianao a zany hoe ohatrany hoe karazana hery mihitsy ny fotoana io a dia ao anatin'izay ianao miditra amin'ny fahotana mafaty eo mason'ny olona fa eo mason'ny fotoana ihany koa sy ny razana sy ny fanasy zavatra rehetrarehetra ary ty teny ty dia averin'izay mpiaramiasa aminay zay foana hoe resaka manao fotoana aminazy a za zany mba farafaratsy mainsista hoe atsoy aho a raha ohatra ka sendrana fa mikorotana be le fandaminako raha ohatra ianao ka tsy tonga tampoka dia ty foana ny averimberiny anay ny excuse teneniny hoe ny fotoam-bita tsy maly eo ny
sampona ho anazy tsy fahotana mihitsy zany ary tsy miteraka problème fifandraisanay mihitsy zany hoe efa ny fanomezana fotoana dia tsy tonga izy a fa satria mbola misy zavatra important kokoa hitany tany a dia io fotsiny ambarany aminary efa aveo hoe fotoam-bota tsy maleo sampona dikan'izany sampona zany enazy ny zava-dehibe kokoa dia makany amin'ny sampona izy a noho ny mamonjy ny fotoam-bita dia zay misy zavatra rahantsika eo amin'ny aparatikotsika eo a mahatonga n'iny zavatra iny dia reto amin'izay le resaka vitana teneniko eto a malagasy zany a ny volana malagasy rehetra dia misy vitana ny fanaraka amin'izay dia zay mahatonga antsika le miteny hoe io fa teraka lakosy ihany isaky nyreo volana rehetrarehetra dia misy activité apetraky ny malagasy misy vitana apetraky ny malagasy tsiraray ao anatin'ireo raha vao tsy manaraka an'ireo ianao dia ao anatin'ny fahotana ianao zay ny dikany ty volany ty ngeza loatra dia tsy tena ho resahako be fa ato amin'ity andro ty ny tena mahafinaritra sy mainterese antsika ny andro malagasy amin'ny teny latsinainy talata larobiraka misy zomasabotsy lahady dia io zavatra io misy isan-karazany ka io rehefa jerentsika lalindalina kokoa voalohany aloha misy couleur io misy anarany misy qualification mazava tsara mihitsy ny hoe ny zoma raha maro vahoaka ny asabotsy tsy haiko ny alahady tsy haiko ny alatsinainy andro mafy sady kamo aitsika daholo zany atsika rehetra zany ny talata gorobaka ny alarobia tsy miverina ny alakamisy tokana matany dia ny fanaova malagasy azy misy couleur isaky ny rehetrarehetra reo ny zoma menamena ny asabotsy mangamanga ny alatsinainy mainty ny talata maro loko ny alarobia volotany ny alakamisy mainty dia tsy vitan'izay fa mbola misy vitana mifandraiky amin'io mety vitana tsara io mety vitana ratsy io mety eo anelanyelany dia zoma mahery ny asabotsy fantatra ny alahady tsara ny alatsinainy ratsy ny talata tsara ny alarobia mavesatra ny alakamisy tsara dia miankina amin'izay zany ny activité tokony ataonao mandritry ny herinandro eo amin'izay le mainterese antsika ohatra zavatra efa malaza fatatsika rehetrarehetra ny talata tsy azo anaovana inona tsy azo andevenana anandro talata satria misy vitana tsara ao zany hoe raha anaovanao activité ratsy zany ny talata dia lasa mitotombitana angambany lasa very le vitana nananao vitana tsara tsy inona ny talata dia azo andevenana fa eo ny tokony anaovanao zavatra tsara zavatra mahomby eo ny tokony anaovanao investissement ohatra na ohatran'izany eo ny tokony isy asabotsy io tsy fantatra fa andro anaovana fety nytiako ambara ao anatin'ireo zavatra rehetrarehetra reo dia misy karazana hery mikalkulie ny fiainan'ny zanak'olombelona zany ary zay ny mahatonga malagasy makapanandro satria amin'ny andro voatendry iny tokony anaovanao an'le zavatra tsy iny izy mety raha vao tsy amin'iny andro iny io a dia tafiditra ao anatin'le fahotana ianao zany a dia ratsy fijery eo amin'ny fiarahamonina satria olona mpanota tsy amin'andriamanitra fa amin'ny malagasy ray firenena aminao ny dikany zay zany a ny antony hijerentsika n'iny zavatra teo iny miditra mitody amin'izay tsika amin'ny farany dia latsika amin'izay ty riba malagasy tya ny fotoana sy nytody inona zany nataoko mba hiverenako indray a elako amin'le fahotana sy le ratsy nataoko teo dia nitody ny mamerina anao ao anatin'izay io le araka ny teneniko teo hoe manana ny fiainany manokana ny fotoana dia ny elana amin'ny fahatarana rahatara ianao na nisy zavatra problème tsy nataonao tao anatin'le fahotana rehetrarehetra teo dia nitody ordre universel io na merina anao indray amin'ny loaniny mety ho sazy io mety ho ohatry ny ahoana io fa misy tody izay mahazo anao zany io zany ny reglena ny problème na fotoana dia za aloha le olana amin'le fotoana tsy resaka hoe tary ianao na ohatr' zany fa le resaka vitana dia problème ireglen'ny olona ny vitana iny dia le mbola tody indray a ery hafa anankiray ao anatin'ny fotoana indray a amerenana anao amin'ny loaniny ary tsy azo alany io fa rehefa tonga aminao ny tody dia efa zay zany fomba fijery malagasy zay ambarako amintsika eto zay dia todiny nataony ihany izy ny zavatra nataony io dia hiverina taminazy dia zay le hoe anarin'ny fiainana izy avy eo malagasy zany raha misy problème ao anatin'le fotoana iny ianao dia avelany any ianao tsy manina fiainana anarina anao ny tody hiverina aminao ihany ny zavatra nataonao a tamin'iny zavatra iny dia zay izy